Ankafaliana indray no iarabanantsika rehetrarehetra manaraka an'izao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Raha manaraka amin'ny TV moa ianao zany fahita lavitra eto toerana eto Madagasikara Antananarivo dia isaky ny alahady maraina amin'ny 8 izao fandarana izao no arahanao. Dia misy ny famerenana isaky ny alarobia amin'ny 12 ora. Ny ankoatr'izay moa dia hitanao ihany koa izy ity ao anatin'ny YouTube, ao amin'ny chaîne YouTube Christiane V, na ao anatin'ny site miomana www.miomana.com www.miomana.com na ny chaîne Christiane V. Dia mandeha koa izy ity amin'ny aina manjery hafa any faritany rehetrarehetra any, any ampitan-dranomasina ihany koa, anao izay miaino, anao izay mijery, dia miaraba antsika rehetrarehetra. Isaorana ny tompo volana febroary 2024 isika zao. Vita iny volana janoary iny dia mandihy ny volana febroary indray isika. Zao tenin'Andriamanitra omena antsika zao dia mba hitondra fiainana ao antsika tsirairay avy eny. Aoka upankatony teny ianareo, hoy ny voasoratra, fa azo mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa izay miaino ny teny ka makatoa no mahazo fahasoavana ary mahazo fitahiana. Noarin'i Jesosy tamin'ny lehilahy endry, noarin'i Jesosy tamin'ny lehilahy manan-tsaina ny olona anankiray izay mankatony tenin'Andriamanitra. Noariny tamin'ny hoe nahita taka ny olona mankatony teny koa izy dia taka ny olona anankiray manan-tsaina, taka ny olona endry izay niady lavaka dia rehefa nahita vato izy dia nanorina ny tranony tambony vatolampy, ary tonga ny rika, tonga ny ranonorana, tonga ny rivotra mifofofo dia tsy nienjera le trano satria naninona niorina teo ambony vatolampy. Mba ho taka zany eny isika tsirairay avy ka ny teny rehetrarehetra izay horenesitsika miomana fa 920 tsika zao raha tsy diso izay rehetrarehetra norenesitsika dia aza atao mafaly ny sofina fotsiny, aza atao eritreretanay hoe ho andranona na ho andranona fa ho anao mihitsy aloha, ary mba tena hoe ampiarinao izay rehetrarehetra voaray mba azonao fiainana, mba ho lehilahy endry, mba ho vehivavy endry nanorina ny trano tambony vatolampy ianao fa tsy tambony fasika sanatria ka tonga ny faharavana, tonga ny rivotra, tonga ny rika, tonga ranonorana dia enjery ianao, fa tsy enjerana ianao rehefa ho avy zany rehetrarehetra zany, fa hijoro ianao satria miorina ambony vatolampy. Zay ny anankiray. Ny faharoa dia zao, ho antsika rehetrarehetra manaraka an'izao tenin'Andriamanitra zao dia tsarovy ny tena zava-dehibe ivony tiana toriana amintsika dia Jesosy Kristy. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy antoko-pivavahana no torianay aminao, ary tsy hitaonanao amina antoko-pivavahana, tsy fikambanana, tsy hitaonao aminao amin'ny fikambanana, tsy fiangonana, tsy anangana fiangonana. Ny fiangonana efa antsangana efa 20 taona lasa zay, ary Jesosy mahalala ny fiangonana tsirairay avy. Fa ny tanjony zao miomana eo amin'Andriamanitra ao zao, zao fitoriana zao, zay moa ny lohateniny, dia ny atonga anao tafahoana marina amin'ny Jesosy Kristy, ny atonga anao vita fihavanana amin'Andriamanitra ray mpahariny lanitra sy ny tany amin'ny alalany Jesosy Kristy, ary atonga anao anana fiainana mandrakizay ho azonao antoka fa raha hiala eto amin'ity tany ity ianao dia ho any amin'ny Jesosy Kristy tompo, fa tsy sanatria ho any amin'ny fahaverezana. Dia zay ny antony zao teny zao zany mba tena hoe azontsika tsirairay avy antoka ny amin'ny fiainana ho avy. Mihoatra lavitra, zay ny lohateniny anty fitoriana zay zaraina amintsika ity. Mihoatra lavitra. Ndraisitsika amin'izany teny zany dia ny ato amin'ny Matio 4:9. Matio 4:9 dia ny andininy 5:20. Matio 4:9 dia ny andininy 5:20. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo, dia izay hohaninareo na izay hosotronareo, na ny amin'ny fitafianareo izay hotafianareo, ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovo ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsokitra ireny. Ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo, ary iza ao aminareo na dia manaza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza, ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo, dia nio tsara ny fanirany voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo
fa na dia Solomona tao amin'ny vonahany rehetra azy tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny, ary raha niahatra any an-tsaha izay any anio ka tsy mpeo ampatana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana. Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no haninay, na inona no sotroinay, na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsahany jentilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso anany azy. Ampo an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy. Amen. Izay andiny tsoratra masina izay no zaraina amintsika, ary lohateny ho iato hoe dia hoe mihoatra lavitra. Fanamarihana kely fanampiny rehefa nlazaiko teo aloha teo dia izao, rehefa mandray ity tenin'Andriamanitra nomeny Jesosy ity nareo izay nampitondrainy nampitondrainy anay mpiara-miasa rehetrarehetra, dia izao no angatahako amintsika. Amarino le izy, amarino le izy manana baiboly ianao, manana ny fanahy masina ianao, amarino le izy hoe marina ve zany teny zany, mitombona ve zany teny zany. Mba tsy hinanam-bolony tsika fa hamantatra, mba hamantatra tsika zany dia tahaka ny tao anatin'ny asan'ny apôstôly tao dia nisy an'izay hoe ny toe-panahin'ny olona tao a Beria dia tsara lavitra noho ny tao a Tesalonika, satria isaky ny nandray teny izy ireo dia nanamarina izy hoe marina tokoa ve zany voambary zany sa tsy. Dia ny angatahana amintsika tsirairay avy dia rehefa vita izao fizarana izao, na mpizarana mihitsy ara-mony tenanay, dia amarino hoe arak'izay voasoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra io, marina ve zany voalaza zany, mitombona ve zany voalaza zany. Amin'izao fotoana mantsy ny olona somary maikamaika mandray teny ary indraindray mandray ambolony fa tsy manamarina. Ny entina manamarina dia ny fananana ny fanamasina, ary ny fanamasina no mametraka ao anatinao ny sitrapon'Andriamanitra. Tokony hanana an'ilay discernement spirituel zany tsika, izany hoe le fahaizana manavaka, fahaizana mamantatra hoe inona marina ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra ve. Fa ny olona zao samy mizara tenin'Andriamanitra daholo, samy manambara Jesosy daholo, fa ao anatin'io dia misy ny vary, misy ny tsy parifary, araka ny toriteny vao zaraiky vao aingana izay. Dia mba ho takan'ny mpino tany Beria tsika izay nanamarina foana ny teny hoe tsara lavitra noho ny toe-panahin'ny tao a Tesalonika ny toe-panahin'ny mpino tao Beria, satria isan'andro izy ireo dia nanamarina tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny teny rehetra izay reny hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve sa tsy. Dia izay koa ny angatahana amintsika rehetrarehetra, mba tsy ho voavitaka isika fa hamantatra mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa mangetaheta marina ianao ka miantehatra amin'ny fanamasina dia izy no mibitsika mampafantatra anao ny sitrapony. Ny tenin'Andriamanitra voalaza teto hoe mihoatra lavitra, mihoatra lavitra ianao izay mandray aty. Raha ny bebaka marina ianao, raha tena hoe nanolo tena ho an'i Jesosy marina ianao, niova fo, converti, nateraka avy any ambony, nateraka ny rano sy ny fanahy, nandray an'i Jesosy, dia hoy ny tenin'Andriamanitra le Jaona toko voalohany 1:12 hoe nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia mipetraka tsara le tenin'Andriamanitra hoe zanaka, ary mipetraka le teny hoe mihoatra lavitra ianao, mihoatra lavitra ianao. Mihoatra lavitra noho n'inona? Mihoatra lavitra ianao noho ny voromanidina izay ataon'i Jesosy ianarantsika. Hoy Jesosy rehefa nampianatra, tsy injovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsokitra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Zava-dehibe le teny hoe rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy, izy io ao an-danitra io, ho anao le niteneniko teo, dady io, dady io. Ary rehefa dady io dia malala izay asony zanany. Tadidio le tenin'i Jesosy any amin'ny liokany hoe ianareo ray na dia ratsy azy mahay manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho anareo ihany koa. Ary voalaza moa hoe ny hanome anareo ny fanamasina. Eo zany ny tena mila mipetraka amintsika tsirairay avy hoe zanak'Andriamanitra ny isika ianao io, raha tonga izay hoe nanolo tena ho an'i Jesosy zay. Ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia ozy izy hoe ny ray any an-danitra ozy izy no mamelona azy. Tadidio tsara, raiso tsara mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany tsy ndriko mafy mihitsy hoe motsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy, motsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Dia apetrako aminao zany teny zany, mihoatra lavitra noho ireny ianao mihoatra lavitra noho ireny ianao. Fa maninona nefa ianao ny manahy? Maninona ianao ny manany amin'ny ainao?
manina ianao no manany amin'ny hoaninao, manina ianao manany ny sotronao, manina ianao manany amin'ny hotafianao. Ary misy ary mety tsy manana mihitsy no hoanina, misy tsy manana no sotrona, misy tsy manana no hotafiana, sahirana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Kanefa misy tsy mety ao zany, misy tsy mety ao, mila amboarina, misy zavatra mila iverenana ny tenin'Andriamanitra. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao ny irainao manome sakafo anao, ny irainao manome hosotroinao, ny irainao manome hotafianao, satria mihoatra lavitra noho ny voromanidina ianao, mihoatra lavitra. Ary tadio hoe zanaka, tiako apetraka tsara zay, fampianarana tany aloha tany dia efa nisan'izay hoe zanak'Andriamanitra zay. Dia niteny ao amin'ny Romanina 9:9 hoe raha zanaka ianareo dia mpandova, eny mpiray lova amin'ny Kristy, raha miara-miaritra aminy. Zany hoe zanaka ianao, mpandova ianao. Tiako apetraka tsara zay, mizatra tiako lazaina mantsy ao aoriana kely ao, fa amin'izao vanim-potoana iainantsika 24 zao be da be ny mpamina ny sandoka izay mamitaka, izay mandroba, izay mampitahotra anao ary mamezioka tsy tokony hoentinao. Androany ianao fantatrao ny marina nafaka anao tsy ho andevo. Androany ianao voarainao zao teny zao dia hisokatra ny masonao. Zanaka ianao, zanaka ianao, ary omen'Andriamanitra maimaim-poana ny zavatra rehetrarehetra. Zao no voalaza ny tenin'Andriamanitra ihany koa eo amin'ny 9:20. Nahoana ny manany amin'ny fitafiana ianareo, dinio tsara ny fanirin'ny voninkazo eny an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly reny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao amin'ny voninahiny aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha ny ahitra izay any an-tsaha, any any io anio, nefa rapitso dia ho atsipy any apatana, ampitafian'Andriamanitra, tsy mainka avay ianareo. Mbola miteny indray Jesosy eto, tsy mainka avay ianareo. Dia mampianatra koa Jesosy eto hoe dana indray manka any an-jaridaina ianao, jerevo ny fanirin'ny voninkazo, jerevo ny fanirin'ny voninkazo dinio tsara fa tsy miasa reny na mamoly reny. Lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra any an-tsaha izay any anio ka atsipy any apatana, raha ampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka avay ianareo ry kely finoana. Mandeha ny fampianarana eto. Inona ny olona antsika? Finoana. Tsy misy finoana. Inona no atao hoe finoana? Ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita, fanehoana ny zavatra antenaina. Ny finoana dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, ary raharan'Andriamanitra mihitsy ny mpianatra, ny olona rehetra amin'izany fanahiana izany hoe nahoana ianareo ny manahy. Mihoatra lavitra ianao, izay ny tena tiana apetraka amintsika. Averiko ihany, mihoatra lavitra ianao, fa midira ao amin'ilay planin'Andriamanitra. Ny olana tamintsika olombelona dia izao, niala tamin'ilay planin'Andriamanitra, niala tamin'ilay planin' Jesosy Kristy. Ka rehefa tsy tafiditra ao amin'ilay planin' Jesosy Kristy ianao, dia tsy mandray an'ilay fahasoavana sy fitahiana avy any aminy, fa lasa planinanao ihany, na planin'izao tontolo izao, na planin'ny olombelona. Fa mila miditra ianao amin'ilay planin'Andriamanitra. Dia inona ilay planin'Andriamanitra? Zanaka ianao. Inona ilay planin'Andriamanitra? Mpandova ianao. Inona ilay planin'Andriamanitra? Mpiray lova amin'ny Jesosy Kristy ianao. Ary rehefa mpandova zany dia tsy mividy fahasoavana, tsy mividy fitahiana, tsy mividy famonjena, tsy mividy fanambinana, fa omena maimaim-poana zany. Voalohany taontsika izao, apetrako tsara ity tenin'Andriamanitra ity. Be da be no mitory filazantsara dia mamporisika anao. Tongava ry amin'ny toerany ry fa hiaraka ao tsika, hivavaka tsika, ary hoeto ny fanatitra, fa anao fanatitra ho an'Andriamanitra tsika, ary hoeto izay fanatitra tsara indrindra any aminao. Tetika amin'io dia ilay azo vola omena an'izy, omena an'ilay mpitory teny, omena an'ilay mpitory filazantsara, omena an'ilay manao an'ilay fitaovam-bavahana, dia anome. Dia izay ny ampirisiana ilay olona mba hazonao fitahiana dia manomeza vola, mba hazonao fahasoavana dia manomeza vola, mba hanambinana anao amin'ity taon'ity dia manaova fanatitra. Ry havako, ny fanatitra voalohany indrindra, Romanina 12:2 mangataka anareo maro rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sirak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Izay ny fanatitra ilaina, izay ny fanatitra ilaina. Fa raha tsy hanolotra ny tenanao ho fanatitra ho an'Andriamanitra ianao, na ho atolotra ao raha ny tranonao, na ho atolotra ao raha ny fiaranao, na ho atolotra ao raha ny taninao, ny tambarinao, ny volanao, tsy misy atony eo anatrehan'Andriamanitra zany. Fa hoy izy hoe any vola fotsy, any volamena, raha mila tsy hera aminao. Fa ny ilain'Andriamanitra dia ianao ny tenanao. Tenan'Andriamanitra milaza any amin'ny epistily any, raha tsy diso amin'ny Korintianina, dia hoy Paoly hoe izao no nataon'ireo mpianareo, tsy ny fananany no natolony aloha, fa ny tenany mihitsy natolony aloha, zay vao ny fananany. Ny ampirisihan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana nefa
tompo mahalala azy fa be da be mpaminany santoka aloha be da be mpaminany santoka be da be koa mety mbola hoe anatin'ny tsy fahalalana ka mampianatra diso fa ny amporisihana dia zao mba azo fitahina ianao mba azo fahombiazana ianao mba ho ambinina ianao dia aloavy ny fahafolo-karena aloavy ny rakitra aloavy ny fanatitra tsy ry havako tsy zany ny fiangonan'i Jesosy Kristy tsy ao anatin'ny fahafolo-karena intsony ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia tsy ao anatin'ny fahafolo-karena intsony fa ny zato isan-jato anao dia an Jesosy ary ianao mila tarihan'ny fanahy masina avy eo amin'ny fomba hitantananao ny fanananao sy ny volanao. Zay ny tena marina araka ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny fandoavanao vola, tsy hoe andoha vola ianao mba ho tahian'Andriamanitra, tsy hoe andoha fanatitra ianao mba ho tahian'Andriamanitra. Avereno araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainana. Tsy mandà mihitsy any anoanana mpanompon'Andriamanitra, tsy mandà mihitsy any anoanana zay mampianatra, fa zao ny tenin'Andriamanitra. Aoka zay manome dia manome amin'ny fifaliana, ary aoka zay manome dia anome araka zay fahafahany. Fa misy ny tena terena, misy tena sina hoe marika tsy maintsy aloha mihitsy, ary misy manao recouvrement, misy tena mitaky vola aminao. Tsy zany no izy, tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny resaka vola. Manome amin'ny fifaliana ny tian'ny tompo, manome amin'izay fahafahany ary manome arak'izay fahafahany eo. Fa tsy mety raha ho terenao ny olona, tsy mety raha didinao izy, tsy mety raha anaovanao recouvrement izy. Ary everiko any ny fahafolo-karena dia tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra, fa ho an'ny Hebreo zany, ho an'ny Jiosy tany aloha tany zany, fa ho an'ny zanak'Andriamanitra fiangonan'i Jesosy Kristy zanaka ianao, ny rainao manome anao, fa anjaranao ny mankatoa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mihoatra lavitra ianao noho ny voromanidina sy ny voninkazo eny an-tsaha zay feno voninahitra, ary io voninahitra io dia ianao mitafy an'i Jesosy. Izay raha mitsory an'izao teny izao, tsy te halala hoe inona ny asanao, ohatrinona ny karamanao, aiza ny fiche de paie anao, manahoana ny mombamomba anao rehetra, mety hazona vola ve ianao, mety hazona manao asa ve ianao. Tsia, ny dediavinay dia izao, mihavana amin'Andriamanitra ianao. Ny dediavinay dia izao, miomana iona amin'Andriamanitra, ho avy Jesosy any amin'ny raha lanitra, ny ahafahanao hiditra amin'ny fanjakany lanitra, ny ahafahanao andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fionanao marina amin'ny Jesosy, ny fibebahanao, ny fanoloran-tenanao an Jesosy, ny fialanao amin'ny ratsy, ny fanadiovan'i Jesosy ianao amin'ny rany, ny fanananao fanahy masina ao anaty vao hisy tompo-kase. Ny ahafahana manao an'izay, ekeo ny fahotana, ekeo ny eloka. Ino ny famonjena nataon'i Jesosy? Miaina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ho fantatrao fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'izao fotoana nge tena be da be ny mpaminany santoka. Hoy ny tenin'Andriamanitra, mbola zaraiko amin'ny fampianarana ao aoriana ao izy ity satria fotapitra le repolo minitra. Hoy izy hoe amin'ny habean'ny afatatry ny fitiavany arena no anaovany varotra aminareo. Taizanao nahita andry Paoly na ry Petera na ry Jakoba no teny hoe tongava amin'ny fitoam-pivavahana ity fa misy rano voasina, rano misy fitahina avy any Israely homena anareo. Taizanao nahita na Jesosy na Jaona na Jakoba na Petera na no apôstôly anatin'ny Baiboly reo na ry Paoly ka niteny taminao hoe avia ty fa misy mofo fian'ny fitahina omenanao. Tsy ny mofo no mitondra fitahina, tsy ny rano no mitondra fitahina, ny fionanao amin'ny Jesosy Kristy. Ary rehefa voataha indray mandeha ianao dia voataha mandrakizay, fa tsy hoe tapitra ny herintaona dia lany daty ny fitahina tamin'ny herinandro, tamin'ny herintaona dia andray fitahina vaovao indray dia omeo indray ny vola aloha mba atody amin'ny mandritry ny herintaona indray ny fitahina ho anao. Jereo any miomana fitoriana tany aloha tany fa efa voasoratra any hoe zay tahinao dia tahina mandrakizay. Tsy marina zany hoe tongava indray fa voalohany indray ny taona dia hitahinanao indray ny amin'ity taona vaovao ity, dia aloavo ny vola, dia aloavo ny faratra, dia atao ny vavolo-kareta. Mihoatra lavitra ianao noho ny voromanidina, noho ny voninkazo eny an-tsaha zay ampitafian'ny ray voninahitra, raha zanak'Andriamanitra ianao. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ity toko faheninao hoe fantatry ny rainareo zay tokony ho anareo. Fantatry ny rainareo zay tokony ho anareo. Fa aza mety fitahan'ny olona ny amin'izany. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa andinina fito ambin'ny folo koa dia hoy izy hoe tsy tahaka ny sasany zay manatsatso ny filazantsara zay ka manao varotra ny filazantsara, fa amin'ny hitsi-po dia manambara ny Kristy zay. Ataovy zay havananao amin'Andriamanitra, ataovy zay hidiranao amin'ny fanjakany lanitra amin'ny finoana ao an Jesosy, ny fibebahanao marina, fandraisanao ny fanahy masina, mahatonga anao zanak'Andriamanitra latsinainy ka hatramin'ny alatsinainy, mahatonga anao zanak'Andriamanitra janvier ka hatramin'ny décembre, mahatonga anao zanak'Andriamanitra 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ary isan'andro dia zanak'Andriamanitra feno fitahina sy fahasoavana. Fa tsisy hoe lany daty ao anatin'ny herintaona ny fitahina dia ndao andray fitahina dia manome vola, manome an'izao rehetrarehetra zao. Tsia, fampianaran-diso zany. Fa rehefa zanaka ianao dia zanaka dia mpandova mahazo fiainana mandrakizay, mihoatra lavitra. Ho an'i Jesosy ny voninahitra, samy mandinika an'izany teny izany mba handray fiainantsika. Amen.